ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiravatsika rehetra rehefa malala tratra ity zoma fa 7 ny volana jolay ity dia manonona ny fahasoavan'ny tompo sy ny fifalian'ny fanamasina amintsika mianakavy ry havako. Ny Jeremia 7:10-7 ry havako no mofinainantsika anio araky ny fandaharana raha teo. Jeremia 1:13 ka hatramin'ny 4:14. Vakitsika aminaran'i Jesosy zany ry havako. Hoy ny tompo: mihaino ny tenin'i Jehovah ianareo jentilisa, ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitrandro zany ka atao hoe izay nampieliny Israely no anangona azy indray, sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandriondry ny ondriny. Fa Jehovah efa nanavitra amin'ny Jakoba sy efa nanafaka azy tamin'ny tanany mahery noho izy. Koa dia ho avy ireny ka ioby ao amin'ny avonan'ny Siona, dia hitanjotra ho any amin'ny zava-tsoan'i Jehovah. Dia ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo sy ny zanak'ondry ary ny zanak'omby, ary ny fanainy ho toy ny tanimboly foton-drano ka tsy hamalazo intsony. Ary amin'izany dia ho faly amin'ny fandihizana ny Virjiny mba amin'ny zatovo sy ny antitra koa, fa ampodiko fifaliana ny fitomaniny, ka ampiononiko sy ampifaliako izy ho afaka alahelo. Dia ho vokisako zava-matavy ny fanahiny mpisorona, ary ny oloko voky ny zava-tsoko Jehovah. Ray masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Jeremia 1:13 afaka malala dia teny faminaniana izay fampahirezana ny zanak'Israely. Teny faminaniana ary manomboka amin'ny famoraham-pitiavana zany teny faminaniana zany. Ny 9 haitsika tsenjery ilay teny nampitondrarana ny Jeremia mpaminany hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, ka izany nampaharetako famindram-po ho anao. Hitantsika Jeremia 1:13 itsika hoe ity Jeremia ity 1:13 ity zany dia faminaninany amin'ny iverenan'ny famindram-pon'ny tompo indray amin'ny zanak'Israely, na ny fanjakana avaratra io, zany hoe ny Samaria, na ny fanjakana atsimo dia indridridritra fanjakana atsimo dia Jakoba zany, na ny Joda. Ary dia teny fampanantenana izay nandrasany zanak'Israely tokoa ity teny milaza fa amela ny elo ny Andriamanitra. Ny zavatra mitranga rehefa malala amin'ity andininy eto am-piarazamantsika ity 10-15 dia mitodika amin'ny jentilisa Andriamanitra, mitodika amin'ny jentilisa nampangiry firy ny zanak'Israely, ny Babiloniana zany. Faminaniana zany ity izay hitenenan'ny tompo tamin'ny jentilisa tamin'ireo firenena nampahory ny zanak'Israely. Hoy izy manao hoe mihaino ianareo jentilisa, ary ndana torio fa ho angoniko indray Israely. Zany hoe eto zany Jeremia mpaminany dia ndrain'Andriamanitra hiteny tamin'ny jentilisa hoe tapitra ny fangiry firian'ny zanak'Israely. Ndana mpahafataro amin'ny jentilisa fa ho avotako ny zanako, maty ny zanak'Israely io, ho avotako ny zanako, ho vidiko izy, zay ny 9:12, efa nanavitra any Jakoba. Teny hoe nanavitra dia hoe novidiko, zany hoe nalohako ny trosany. Efa nanota ny zanak'Israely ka navelan'Andriamanitra ho babo, navelan'Andriamanitra hiaran'ny famaizana mihitsy aza, fa izao tapitra izay, ary hovidiko, zany hoe za Andriamanitra no andony trosany, fa avelako izy. Raha toa ka mamaky tsara ny fanazavany Jeremia isika ilay afaka malala dia ny faminanian'i Jeremia dia miorina amin'ny ataontsika hoe fanekena. Jeremia dia mampatsiaro ao ambadika eo zao dia hitantsika ny Jeremia 7:13 dia manamafy ny fifaneken'Andriamanitra indray
tamin'ny zanak'Israely. Ka Jeremia ny faminaniany Jeremia dia milaza manao antsoaviny amin'ny zanak'Israely ny amin'ny hoe Andriamanitra dia tsy manadino ny fanekeny tamin'ny mpanompony. Ny Jeremia zany dia manazava mandrakariva hoe Andriamanitra dia mamela ny zanak'Israely handalo zavatsarotra mikapoka mihitsy manitsimihitsy satria tsy nanaja an'io fanekeny io ny zanak'Israely fa izao tsy manadino ny fanekeny velively Andriamanitra ary tsy mitsaratra ny manavao ilay fanekeny. Raha toa ka jerena tsara rehefa malala ao amin'ny boky ny Jeremia mpaminana na ny Soratra Masina manontolo mihitsy ary dia indimy Andriamanitra na inefatra raha ny tantaran'ny fanekena zany dia inefatra Andriamanitra no nanao fanekena tamin'ny olombelona na tamin'ny zanak'Israely. Fanekena voalohany dia hitantsika ao amin'ny boky ny Genesis toko 5. Ny Genesis toko 5 dia ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny olombelona rehetra teto ambonin'ny tany tamin'ny Noa io Noa zany hoe tsy Noa ihany fa ny olombelona rehetra no nanaovan'Andriamanitra fanekena. Genesis toko 5. Io fanekena io dia matetika adinontsika fa tena zava-dehibe nefany io fanekena io. Hoy Andriamanitra, hoy ny Tompo zany ao amin'ny boky ny Genesis toko 5 manao hoe tsy andripaka ny tany itsony tsy andrava ny tany tahaka ny tamin'ny zavo-drano itsony zany hoe efa nanao fanekena tamin'ny olombelona Andriamanitra na olombelona izy na olombelona izy na tsy nahafantatra azy ary ny olombelona na dia olombelona tsy mpino azy io zany dia efa nanao fanekena tamin'ny olombelona rehetra Andriamanitra. Genesis toko 5. Fa tsy andrava ny tany tahaka ny tamin'ny zavo-drano zany hoe tsy hisy loza tahaka ny tamin'ny zavo-drano zany ka handripaka sy hanafitra ny tany ray manontolo. Mety hisy loza fa ataontsika hoe amin'ny faritra sasany tsy hisy zany hoe ororo tany ka handrava ny tany ray manontolo tsy hisy an'izany satria efa nanao faneken'Andriamanitra. Mety hisy ororo tany fa nivaritra sasany, mety hisy volkano fa nivaritra sasany, mety misy tsunami any nivaritra sasany fa tsy hoe ny tany ray manontolo itsony no simban'Andriamanitra. Genesis toko 5 no ny fahotan'ny olombelona na dia eo ary ny fahotan'ny olombelona dia efa nanaiky Andriamanitra no ny amin'ny tenany fa tsy hanao zavatra tahaka ny tamin'ny zavo-drano intsony izy. Zay dia efa nanaiky izay Andriamanitra. Ary ho setrin'izay kosa dia nambaran'Andriamanitra manao hoe fa ianareo kosa dia hanaja aina. Zany hoe na olombeliza na olombeliza na kristianina izy na tsy kristianina na jiosy izy na silamo izy na mpanompo sampisanatria dia izao aoka hanaja aina. Zany hoe tsy handatsaka rà fa ny rà dia milaza aina tsy anareo no zany dia hanaja aina ianareo tsy hamon'olona tsy handatsaka aina. Dia izay ilay fanekena ao amin'ny Genesis toko 5. Ary teo famantarana izany dia nasian'Andriamanitra iny avany iny arc-en-ciel hoy tsika eny amin'ny lanitra. Isaky ny mijery an'iny avany iny ianareo izy dia zao tadidio izay fanekena izay hoe za dia tsy handrepaka tahaka ny tamin'ny zavo-drano ny olona rehetra eto ambonin'ny tany intsony. Dia zany rehefa malala iny avany iny ny famantarana izay fanekena izay. Indray moa rehefa mahita iny avany iny tsika dia indray ampiasaintsika amina zavatra hafa indray le izy misy olona misy mampiasa iny avany iny amina ataontsika hoe marika famantarana amin'ny zavatra maro isan-karazany. Tsy diso akory zany fa ny tena heviny ara-panahy dia izao ny hoe Andriamanitra nanaiky ny havana tamin'ny tany ka na eo aza ny fahotan'ny olombelona dia tsy handrava ny asan'ny tanany intsony Andriamanitra. Zany rehefa malala rehefa mijery ny avy iny tsika dia tokony atoko hoe eo ara zany zao ny zavatra mitranga ankehitriny ohatra hoe misy ny changement climatique, misy ny zavatra maro isan-karazany dia ny tokony aontsaintsika dia izao na misy ary zany rehetra zany dia oferan'Andriamanitra tsy harava izao tontolo izao tahaka ny tamin'ny zavo-drano intsony. Mety hisy ny fahasimbana maro isan-karazany, kapoka maro isan-karazany fa tsy hisy hitranga tahaka ny zavo-drano intsony faneken'Andriamanitra io. Fa izy kosa rehefa mijery an'io avana io isika dia tokony hatsara koa ny olombelona rehetra, tsy ny kristianina ihany fa ny olombelona rehetra tokony hatsara hoe
manajaina, manao zava-dehibe ny aina, manao zava-dehibe ny aina, tsy hoe tsy mandatsakaina ihany fa tena manao zava-dehibe ny ain'olombelona mihitsy. Fa zay ny fanekena voalohany. De ny fanekena faharoa, zay mbola tsy hivon'ny Jeremia mpaminany ihany a, de ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Io matetika resahantsika, io lay fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, izay ny sonian'ilay fanekena na ny sininy an'ilay fanekena dia ny famorana. Mazava io. Fanekeny Abrahama de fanekena tsotra kely. Fanekeny Abrahama de fanekena izay ataontsika hoe ny taranaka mba hananany Abrahama taranaka, ka ny taranaka Abrahama dia hanompo an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra kosa hitany taranaka Abrahama. Ny mampiavaka ny fanekeny Noa sy ny fanekeny Abrahama de be dia be lavitra be mihitsy. Ny fanekeny Noa dia fanekena izay tena niankina tamin'Andriamanitra. Andriamanitra samy rery ihany no nanapa-kevitra hoe tsy hanimba ny tany, tsy handrava ny tany intsony na eo aza ny fahotan'ny olombelona. Afa-tsy ny amin'ny fiafarany zao tontolo zao zay mo zavatra hafa. Indray efa hoe efa zavatra hafa ny hoe hifarany zao taka amin'ny mahazava-boary azy lalàna ny natiora de hoe misy mifarany zao tontolo zao zany zavatra hafa. Satria misy lalàna ny natiora, misy lalàna ny zava-boary nataon'Andriamanitra hoe tsy maintsy ho faty ny kintana sy ny sisa rehetra hitrangy zany. Any efa faminaniny efa nambaran'ny tompo. Fa ny hoe alohan'izay lalàna ny natiora zay de efa nanao an'izay fanekena tamin'ny tenany zay Andriamanitra. Ny fanekeny Abrahama kosa dia tena fanekena vokatry ny finoany Abrahama. Abrahama nino de tonga nino hoe andao anao andeha any amin'ny tany zay tsy fantatrao, de zay natonga ilay fanekeny Abrahama. Zay mahazava-dehibe ny fanekeny Abrahama. Fanekeny Abrahama de tsy fanekena fanekena avy amin'Andriamanitra ihany fa fanekena nateraky ny finoana. Zay maharay ny mpino ny Abrahama. Fanekeny zay nateraky ny finoany Abrahama. Ny finoany Abrahama no niteraka an'io fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'io. De zay mahazava-dehibe ny fanekeny Abrahama rehefa malala. Zay mahatonga ny fanekeny Abrahama no fikiry ny zanak'Israely mafy. Fanekena fahatelo dia ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy ny zanak'Israely tany an-tendrombohitra Sinay. De io tsotra be ndray. Io fanekena io dia ny hoe na ny zanak'Israely manokana dia ho fanjakam-pisorona. Zany hoe ny zanak'Israely dia ho fanjakana tsy hanompo fa tsy Andriamanitra irery ihany, ary ny sonian'ilay fanekena dia ny didy folo sy ny lalàna. Ny men'Andriamanitra zany ilay fanekena dia ilay fanekeny fahafahana. Zany io afaka hanompo ao ambadiky ny fanekena Mosesy zanak'Israely dia ny hoe no hafahana tany amin'ny fanadevozana ny zanak'Israely ka hanompo an'Andriamanitra ao amin'ny toerana anankiray, ny firenena anankiray, ary ny fiainany manontolo dia ho fanajana ny didin'Andriamanitra. Fanekeny Abrahama mbola tsy nisy didin'Andriamanitra, mbola tsy nisy didy folo, mbola tsy nisy lalàna. Fa fanekeny Mosesy sy ny zanak'Israely no zay. De la raha zanak'Israely io. Zay ny fanekena zay mbola tansainy Jeremia mpaminany teo raha makitsara bokon'ny Jeremia nareo. De ny fanekena manaraka de ny fanekena fahatelo zany. Ny fahaefatra de ny faneken'Andriamanitra tamin'ny Davida. Ny hoe ny taranak'i Davida dia fanekena manokana indray izy io, hoe ny taranak'i Davida dia hitoetra eo amin'ny fanjakana mandrakizay. Fa ho setrin'izay kosa dia ampanjakainy Davida ao anatin'ny fireneny izay hoentiny ny lalàn'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, ary ampanjakany Davida ao anatin'ny fanjakany mandrakariva na rahoviana na rahoviana ny sitrapon'Andriamanitra. De izay le fanekena, ny sisa moa misy ihany fa fanamafisana an'ireny fanekena reo reo fanekena reo. De hitantsika fa tsy nisy tanteraka ny zanak'Israely reo. Davida tsy nahatanteraka an'izany. Misy fotoana niala tamin'Andriamanitra Davida. Mosesy ny zanak'Israely tsy nahatanteraka ny lalàn'ny Mosesy, vadika tamin'Andriamanitra. Ary dia ny fanekena fikiry ny zanak'Israely mafy, zay mahatonga aty amin'ny testamenta vaovao ny zanak'Israely miteny hoe taranak'i Abrahama nge zay, satria fantany tsara fa tsy voaja ny fanekeny Davida, tsy voaja ny fanekeny Mosesy.
fa ny fanekeny abrahama kosa voaja satria fanekeny abrahama de faneken'ny finoana fanekena tsy nisy takalony fanekena hoe ho mpanompon'andriamanitra zahay satria nino an'andriamanitra ny abrahama rainay zany lefako malala de nisy fanekena vaovao ary izay am'ty jeremia toko faraika am'y telopolo ty andriamanitra de mampatsiarony hoe eny nisy zany rehetra zany fa tsy adiniko ny fanekena fa hamonjy anareo indray aho na tsy tanteraka reo daholy ary zany rehetra zany de izao hamonjy anareo indray aho satria fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo sy fantatry fa tsy tanteraka reo daholo zany fanekena rehetra zany fa izao iza ho andriamanitra no anavitra zany hoe iza no ividy iza no anatanteraka zany fanekeny zany ho an'ny tenako zany hoe iza ihany no anatanteraka zany ho an'ny tenako ka dia anavitra anareo any lefako malala eto zany andriamanitra de mitodika amin'ny jentilisa satria nakorainy ny jentilisa ny zanak'Israely afa-baraka tany jentilisa ny zanak'Israely ireo fa resy rehefa nilaozan'ny andriamanitra rehefa navelan'ny andriamanitra no resy ho afa-baraka ho rava ny tanàna simba ny famokarana tsy nandeha tsony ny toe-karena de eto andriamanitra ny teny manao hoe mienoy ianareo ry jentilisa fa izao ho avotako ny zanako mienoy ianareo ry jentilisa fa ho afahako ny zanako zany rehefa ko malala de ity teny faminan'iny ity de teny ho antsika mihitsy ankehitriny teny ho antsika izay mampatsiaro antsika fa tsy adin'andriamanitra kory ny fanekena ny fanaovany tamintsika andriamanitra tsy manadiny ny voady na ny fanenekena nataony tamintsika hoe zanako sy ny asany tanako ho adidiko ihany mety nisy ny tsy fahatanterahantsika kristianina mety nisy ny tsy fahatanterahana ry avako malala fa izao efa nanao fanekena taminao andriamanitra ary ny fanekena ny fanaovanao tamin'andriamanitra tsy nijanona teo amin'ny fanekeny Davida na fanekeny Abrahama fa teo amin'ny fanekena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo Luka toko faharoa amby roapolo andiny faharoapolo hoy ny tompo manao hoe rehefa nandray ny mofo sy ny kapoaka de niteny manao hoe ity no rako de ny ranony fanekena vaovao zany hoe itsika kristiana rehefa malala de tsy ao anatin'ilay fanekeny Jeremia mpaminany fanekena ny tasain'ny Jeremia mpaminany teo ihany fa ao anatin'ny fanekena-pihavanana vaovao ny Jesosy Kristy tompo inona le fanekena kay tamin'i Jesosy Kristy tompo ka nitenen'ny tompo manao hoe fanekena vaovao ity rako izay nalatsaka ity sakramenta ity izay mampiditra antsika kristiana ao anatin'ilay fanekena-pihavanana vaovao inona dikany le avako malala Andriamanitra de nanaiky nanao fanekeny ny fitiavana tamintsika inona le fanekena inona le fanekena vaovao ry avako malala fanekeny ny fitiavana fahatanterahan'ity teny tenen'ny Jeremia ity fitiavana mandrakizay no nitiavako anao de fanekeny inona kay nanaiky aninona kay Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompo nanaiky anadio atsika tamin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy tompo izy zay le fanekena vaovao le fanekena vaovao zany de zao ry avako malala tsy fanekena ny andry ny asa atsika tsony izy satria ilay asa atsika tsy fanekena miandry ny hoe ny andry atsika hatanteraka ny sitrapony tsony satria fatany fa tsy ho tanteraka tsika mihitsy ny lalàna tsy fanekena mitaky asa amintsika itsony fanekeny misesy de manao hoe raha tsy mahatanteraka ny lalàna ianareo de kapohako fanekena tamin'ny Davida raha tsy nitoetra amin'ny fanarahana anareo de kapohako no fanekena tamin'ny Noa de mampatsiary tsy maintsy ajanareo ny aina rehefa mahita ny hoavany io nareo sy ny sisa rehetra fa ny fanekena taon'i Jesosy Kristy tompo ry avako malala tsy zany fanekeny ny fahasoavana hoe na de tsy tanteraka azy nareo de zaho eo aminareo mandrakariva zaho tia nareo mandrakariva fanekeny ny fahasoavana izany onona ho amponareo amin'ny alalan'ny fanahiko ka iza mihitsy no ananateraka ny asa misy tantara kely zay rehetra mpamaranana ao amin'ny hitatsika amin'ny lovatsofina jiosy lay tantarany zanakadala iny mantsy zay nitantarain'i Jesosy tantarany zanakadala de efa nisy tantara tahaka an'iny tao anatin'ny lovatsofina jiosy zay iny moa niainga avy amin'izay ny tantaran'i Jesosy azy
taran jesosy iny zanakadaly iny de fa nisy karazana angano zany na tatara zay to anatin'ny lovatsofina jiosy fa napiariny jesosy kosa iny rehefa aveo ho tonga ho takatritsika amin'ny fomba fijery kristianina ny fomba fijerina zavany azy fa atao anatin'ny lovatsofina jiosy de tahako zao hoe nisy tovolahy anankiray nangataka fahaleovatena tahaka ny tamin'ny zanakadaly iny dia niala tamin'irainy tsy teo ambany fifehezany rainy intsony tsy te hiankina tamin'ny rainy intsony de niataka de rehefa niala tamin'ny rainy izy sahatrehona tamin'ny rainy izy nanana ny fahaleovatenany de tokony ho le lovatsofina hoe zato andro any lalana zato andro no elanela toerana misy andrainy izy ty zanakadala amina ao amin'ny tantarany zanakadala moa le izy de hoe nandeha tany alavitra tany izy de tsy nifankahita intsony lavitra be mihitsy fa rehefa aveo dia nantra lay zazalahy itoviny amin'ny zanakadala tantarany zanakadala io Jesosy fa izao ndrain'lay rainy ny mpanompo nandeha nitady ity zanakadala de rehefa nandeha nitady lay zanakadala lay rainy de hitan'lay zanakadala hitan'zany lay zazanany de hoy izy manao hoe zao ny afadrainao andao anao mody fa ny rainao de mbola tena tianao ny rainao fa andao anao mody anatin'ny tantarany verina tsara fa anatin'ny lovatsofina jiosy izy io dia ary tovy tsisy valaka amin'ny tantarany zanakadala dia nantsondrainy hoe andaonao mody fa miandry anao ny rainao de hoy le zanakadala manao hoe andana lazao tiaky fa lalana zato andro ny manelanelana anay mianaka tsy manana hery atongavana antsony tsy afaka tsy vitako tsony ny mamakivaky io lalana zato andro manelanelana anay mianaka io de niverina tany amin'ny rainy lay mpanompo ny teny tamin'ray manao hoe zao ny afajanaka ao efa tena reraka izy efa tena trotraka izy efa tena very izy ka tsy tafaverina ty aminao ntsony fa efa lalana zato andro rany efa tena efa lasa lavitra loatra izy efa tena nandeha lavitra loatra ny ala taminao izy de zao nitenindrainy tamin'ilay zanany nampanaverina say niverina tany ny mpanompony andana teneno amy manao hoe mandeha anataovy zay vitanao na lalana ndray andro ary na lalana ndroa andro ary na lalana tsasakadiny ary zay vitanao fa izany ho ezaka anatonanao hamitany sisa mandra-piaonako aminao ary de izay le tantarany zanakadala avako malala izay le tantarany zanakadala iny le ray ny ezakazaka nanatonazy satria tazany hoe iny lavitra iny fatany de izany le avako malala lay mifanekena vaovao de ity tsy tsika itsony manatanteraka ny didin'Andriamanitra fa Andriamanitra ny tonga mitady manatona atsika ny angatahan'Andriamanitra de ny fanapaha-kevitra tsika hoe za tompo hiverina de hoe ny tompo manao hoe ataovy ary zay azonao atao inona ny azonao atao tiavo Andriamanitra amin'ny fonao rehetra de tiavo ny namanao tahaka ny tenanao izay ny zava-dehibe ny sisa zany manao azy zay le fanekena vaovao le avako malala fanekena vaovao de fanekeny fahasoavana tsy fanekena fitakina na inona aminao aloha voalohany indrindra fantatr'Andriamanitra fa tsy vitanao zany io tsy vitan'ny zanak'Israely ny tsy efa natao Andriamanitra tsy niteny hoe tsy ajaina akory ny lalana sanatriny fa ny tompo manao hoe tsy maintsy ajainao io fa izao ny fanekena radiaviny aminao de ny anekenao fa izao hoe tompo tsy vitako tsony efa nandeha lavitra be le oatra ny elanelana amiko sy aminao fa zao kosa nefany ity anatona anao ity avonina anatona anao ity avonina hiverina aminao raha zay de ny tompony mamita ny sisa lay fanekena vaovao zany de fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamintsika tao lalany Jesosy ka Jesosy no manatanteraka an'le zavatra rehetra eo amin'ny toerana misy atsika fa ny andrasana antsika de inona fandraisana an' Jesosy hoe Jesosy ianao ny tompo sy mpamonjy ahy ity mijangana andray anao zay fotsiny any de travako malala ny aterak'izay fanekena vaovao zay de eto ampamarana anao hoe Jeremia mpaminany manao hoe de ho hitanareo jentilisa
fa ho arovako ny zanako, ho areniko ny zanako, rety zavatra telo rety ny hitranga eo amin'ny fiainany zanako. Ho hitanareo zay maneso ny zanako, ho hitanareo zay me ny firenena zay ny fidiko, ho hitanareo jentilisa izay nampijaly azy. De reto zavatra telo reto voalohany de izao ho averiko amin'ny laoniny ny fiainany, ny famokara. Izy manao hoe teny vary sy ny ranom-boaloboka, ny diloilo, ny zanak'olo sy ny sisa rehetra, ndiny fanompiny folo. De ho hitanareo fa iverina amin'ny laoniny ny toe-kareny, ny fiainany, satria nanao fanekena vaovao aminy any. Zany afaka malala zay ny voalohany, manana fanantenana ary afaka malala fa mety misy zavatsarotra lalovantsika tahaka zao valanaretiny zao mety mandalo an'izao tsika. Fa tsarovo ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra taminao, fa faneken'ny fahasoavana, faneken'ny fitiavana mandrakizay no nitiavana ianao. De matoki fa mbola amerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra izy. Fa ny faharoa de zao ry afaka malala, tsy ilay toerana tsy lafin'ny materielina ihany io hoe ny toe-karena averiny, ny famokarana, ny diloilo sy ny sisa rehetra, fa izao koa ry afaka malala le fiainan'ilay taranaka, fiainan'ilay taranaka. Izy manao hoe zao ny virjine de mbola ho faly andia, ny zatovo, ny antitra de apotiko ho fifaliana ny fotoman'iny. Zany hoe tsy ilay lafiny manana zay hanina hoanina zay lafiny materielina ihany izy, fa zao tena lay firindrano lay fiarahamonina iverina amin'ny laoniny, lay fifaliany lay fiarahamonina iverina amin'ny laoniny. Ary ny fahatelo de zao tsy vitan'izany ihany, fa na ny fotoam-pivavahana azy iverina amin'ny laoniny. Hoy izy 2:20 ho vokisako zava-matavy ny fanahin'ny mpisorona. Zany hoe na de ny fotoam-pivavahana, ny fanompona an'Andriamanitra ao anatin'ny tempoly ho averiko amin'ny laoniny reo. Fa aminan'iny zany de afaka malala nampitorain'i Jeremia mpaminany, ary zay moa no mofinainantsika any io. De inotsika fa hatateraka zany Andriamanitra amin'ny fotoanany. No zany de inotsika fa ny zavatra averin'Andriamanitra eto andala eto amintsika tsy fandravana akory, fa fanehoana ny voninahiny, ary tsara ny jentilisa izy. Aorino de hanasazy ny jentilisa zay nampangiry firy ny zanak'Israely izy, hitsara ny Asiranina izy, hitsara ny Babilonianina izy. Aorinana zao afaka malala matoky ary fa ny fanekena ny fanaovan'ny tompo taminao de fanekeny ny fahasoavana sy ny fitiavana, tsy fanekena fandravana na fanekena ny famaizana, tsy ny fanaiky taminao an'izany Andriamanitra, fa ny fanaiky ho tianao tsy vozonana. Ary ny teny taminao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, de mbola amerina anao indray. Ivavaka sitrariavako, tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny faminan'iny zay mby aty aminay ankehitriny, ary nataonao mofinaina ho anay tamin'ity zoma ity. Fanekena milaza fa faminanina mitory, fa fitiavana mandrakizay ny tiavana ao anay, ary tsy ny fahavoazana vetivety mandalo eo aminay ny tompony teny farany, fa ny fanekena nataonao taminay. De mbola amerina ny fiainanay ho amin'ny laoniny ray ianao. Azona iantoko zany tompo, fa mbola amerina ny fiainanay ho amin'ny laoniny ianao, fa tsy Andriamanitra ny faharavana ianao, fa Andriamanitra ny fanorenana, Andriamanitra ny fitiavana. Zay zavatra rehetra mitrangy eo aminay, fantatray fa voalanjanao, voalahatrao. De mampahirezana e tompo atoky ny fitantananao, ary tanterao aminay ny teninao, ny hoe ny oroko voky ny zavatsoako ho ianao, de vokiso ny fitahinao zahay, ary ampandreseo azaverinao izongozona ny finoanay, ary atovy miorona aminao hatrany ny fitiavanay, fa Andriamanitra azona ianterana amin'ny fotoana rehetra ianao. Vavak'izay tompo ho an'ireo tsy salama, ho an'ireo mitsabo tena, ireo azon'ny aretina corona, ireo zay tsy salama, trotrona iambavaka fa hitanao reny ankehitriny, de amariny tompo ankehitriny ny teninao, fefananao fanekena tamin'izy reny ianao, fanekeny ny fahasoavana, fanekeny ny fitiavana, de sitrano ny marary tompo. Ary arovo raha teo koa ny salama, manapia amin'ny fitsaboana rehetra ianao, ary asehoy amin'izay rehetra mifanerasera aminay, fa manana anao zahay, tsy mangahiay mandresy.
noho ianao jesosy kristy mpamonjy anay amen.